fitsika na clavier eo amin'ny groupement de jazz. Tsy mijanona jazz ihany fotsiny fa manao karazana mozika rehetra mety hita eto Madagasikara sy eran'izao tontolo izao mihitsy. Miezaka mitady fifandraisana ao anatin'ilay izy ny tena maromaro misy grupy maromaro miara-miasa hitendreko zany ohatra hoe Samuela, Silo, misy maromaro koa mbola tsy dia fatapatatra ohatra hoe Bemasy. Muzika fangaro le izy muzika misy hira gasy dia vakotrazana dia rock dia blues dia le zana atao anatina style anankiray le izy style hira mahasaky tokoa satria hitanao fa malagasy ray ihany fa samihafana be dia be ka mihira gasy miaraka amin'ny mpanao rock zany sarotra mpanao jazz blues ny isan-karazana dia teo andalany teo zany zay toy ny vato ambodiriana tsy mikorotana fa mifampaka-toerana dia lamina. Nisy toerana zay hoe raha mazah zany le rahanay dia tsy nieritreritra mihitsy hiary tendry aloha tamin'ny voalohany fa nanao ny anjara ny mpanao hira gasy dia zay nanao ny anjaranay amin'ny elektrika blues jazz tao aoriana dia rehefa avy eo moa ny tonga ny firavana hoe ndao mba handramana akambana dia ny hoe nanano sarotra aloha tsy dia nanano sarotra rehefa ohatran'ny zavatra mahafinaritra ara ny hita dia anisan'ny nateraka ny sivy masaky izay zavatra izay. Mazava ho azy ny jazz moa samy misy karazana improvisation ihany zany reo gadona anankiroa reo fa ny tokotany lalaovana zany ny samihafa hoe indray hira gasy amin'ny fomba fitendry gasy ny filatro gasy sy ny folaka gasy no ampiasaina fa ny jazz mampiasa tohatrany hoe teknika angambany zay zao no mahasamihafa anazy zany hoe gasy satsika gasy zany tonga dia miasa amin'ny fosiny ny fahaizana fa ny olona nianatra miasa amin'ny teknika sy ohatr'izay dia mifangaro ao zany le filinina sy le fahaizana dia mahafinaritra be. Reny morceau lasa standard amin'izao fotoana ireny ara ny tiako tenena zany ny trad gasy zany azo avadika ohatrany hoe mélodie dia azo atao thème dia azo loloavina amboarina zany ny accord fa tsy atao an'le 3 accord na zatra taloha fa misy accord jazzy kely ao anatiny. Kami sutun dan semisinya
sarotra misy sady ny tena tsy dia mpanao jazy ny tena marina fa miezaka miditra ao anatiny zay kely mba aiza zay mba kely zany miaraka amin'ny lanto zao mpanao jazy be dia manome zavatra solo koa teo tamin'ny solo miaraka ao dia mampianatra izy manome zavatra ianao lina dia mianatra miezaka fa mety kôtka dia tiako daholo hainao daholo zany na valie na gitara na kabosy tiako foana mitena na mandoline na zavatra mbola tsy fahitako ary ohatran'io zao eto Madagasikara dia tonga any amitsimo any dia le kabosy mandoline zareo le hafa be ny akora fa tsy maintsy hitako nitendrenan'io dia haiko le izy dia isaky ny fatra moa samy manana ny culture manana ny zavatra kabosy io samy manana ny réglazy na valie dia ianao zany miezaka mihitsy mijery an'le accordage zareo hoe ahoana le différence an'le aty ampovoatany le any amin'ny sistany zany dia ianao miezaka fa mahafinaritra be le izy resaka le fitendrena mety mitovy aminy koa misy temps samy hafa le première temps le temps faible temps fort le fitendry dia efa manova zavatra ao anaty zavatra ankiray ohatra ianao zao raha manao tsapika eto ampovoatany hafa mihitsy ny tsapikana voatany fa tsapika zareo tena hafa mihitsy dia hainao zany nitetin'ny tsapika ny ratonga sarotra kokoa misy ay kely fa sarotra manao tsapika fa to dia eny hoe olona avy any atsimo zany mitendry zany dia eny hoe olona avy eto ampovoatany mitendry aloha zay tena tony dia hita be le différence an'le ny muzika rehetrarehetra zany ho an'ny tenako zay mahadonné saondra filina dia muzika vita avy any avelany fa tsy vita avy eto Madagasikara fa ny fomba hitendreko ny muzika avy any avelany no mampiavaka azy fa eto tsy misy accordéon, tsy misy violon, tsy misy trompety fa muzika vita vazaha zany ro tendreko reo fa ny fitendriko azy sy ny fitsokako azy no gasy misy maka mindreny hoe accordéon hoe vosiriny zany natao zany ve ny accordéon misy olona manao tsirairay ihany satria arakaraky le itiavan'le tompony azy iny fa nena zany ny accordéon zay io moa zany nena zay efa nataon'ny ray aman-dreny tany aloha ihany no ataoko satria ny ray aman-drenynay tany aloha tany tsy dia nanao an'izay hoe manova feoana accordéon nataka an'izany fa dia iny ny accordéon nambarin'ny vazaha dia tendrenao fotsiny arak'izay fomba hoentinao mitendry azy misy karazany maromaro no muzika ataoko ao anatin'ny tarika sivy masaky azy zao dia somaro mandeha miompana any amin'ny muzika somary jazy roka vakodrazana fa eo ihany le mahira gasy an'le izy zany satria zay le fototra ny angako dia ny namo iny zany tsy mamenatra ny teny zany fa ny ainy tsy avelako iny zany le mahagasy ahy iny anankiray ty dia vakodrazana mpanao hira gasy anankiray zay malaza eto amin'ity Madagasikara ty dia tsy izy zany fa mitarika saondrafelina zanany ty hira ty dia teraka tamin'ny 7/9/9 ary nilalaoviny mitarika saondrafelina zanany nandritra ny 3 taona rehefa niorona ny sivy masaky tamin'ny taona 2000 hatramin'izao itenenantsika izao dia nitsofony rano ty hira anankiray ty ho atao ao anatin'ny tarika sivy masaky ary hovizina mozika ny sivy masaky ampitiavana no nanolorany an'izany satria ny tena koa dia efa nazavaiko taminareo teo fa mpihira gasy hatrany amin'ny tsinay mainty ka dia nidika mananotoniny na ny feoany fa ny mozika ny natsaraina